avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Namohany pakididy fampisamborana iraisam-pirenena indray ny mpandraharaha mamy Ravatomanga taorian'ny fiankaran'ny fampanoavana mikasika ny raharaha Kraomita Malagasy SA izay mahavoasaringotra azy sy ny mpiara-miombona antoka aminy. Ny tokona nanomboka ny maraina teo ny mpiasa eo anivo ny SMMC ao Toamasina tsy mila tale jeneraly avy any ivelany raha ny fanambaran'izy ireo. Manomboka mipetrapetraka avokoa ny politika sy mipaikady hanarenana ny sehampiariana Arenakibontany rehefa nopitehany fitondrana teo aloha. Androany mazava ny fitsibidalao aroa sy arahana amin'ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola ao anatin'ny fijerena ny tombontsoa ambony ny firenena. Mihemotra ny 3 aprilo avy izao indray ny fitsarana mahakasika ny raharaha nahafatesan'ny Toady sy Alfara. Ireo teknisianina teto anivony ny Kolo TV FM maty ny loza mpifamoivozana hoy teo anivony fitsarana. Any ivelany niakatra ny vidintsoloka Frantsa amin'izao fotoana herinandro taoriany nanombohany ady eo amin'ny Moyen-Orient. Raha €7 ny litatra ny lasantsy ny 7 febroary, lasa €7 zany ankehitriny ny antsipriandreo. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tombo kilasy tongo vavy manasano ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Namohan'ny pakididy fampisamborana iraisam-pirenena indray ny mpandraharaha mamy Ravatomanga taorian'ny fiankaran'ny fampanoavana mikasika ny raharaha Kraomita Malagasy SA izay mahavoasaringotra azy sy ny mpiara-miombona antoka aminy ankodray. Nampidirina any amin'ny fonjana avaradrano manisitra ny fitaterana teo aloha Valérie Ramonjavelo izay voapanga tamin'ny raharaha Boeing 777 tsy tokony hijanona eo ny firosoana amin'ny fampiarana ny lalàna fandrasana ihany koa ny fahasahian'ny fitsarana eto amintsika anenjika ny Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta teo aloha Tsay Christian raha ny faneho-kevitra samihafa momba izay Gabain Loa. Niakatra fampanoavana teny amin'ny Pâques ho maly alakamisy 10 martsa 2024 ny raharaha anenjehina any Imam Ravatomanga sy ireo mpiara-miombona antoka aminy mahakasika ny raharaha Kronita Malagasy SA sy ny orinasa Dana Mineral. Raharaha fanararaotana amin'ny fisahanana andraikitra fanomezana tombon-dahiny manokana kolikoly ary famotsimbola tamin'ny taona 2024 izy ity raha ny fanazavana. Nisy ny fanapahan-kevitra noraisiny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny Kronita Malagasy na nisorana ny orinasa teo aloha izay nitrandraka ny Kronita Malagasy tao Breville ary nanomezana ny orinasa Dana Mineral izany fitrandrahana izany. Ity farany noho nasaina nandoha vola mitentina $530 tapitrisa dolara Amerikanina mba ho fanonerana ilay orinasa iray sady natao saram-pidirana na ny droit d'entrée ho an'ny orinasa Dana Mineral. Tsy manaraka ny fepetra takiany lalàna mifehy ny tsenam-barotra ny fisafidianana ity orinasa Dana Mineral ity fa ihany koa ny fitakiana izay saram-pidirana izay. Nisy ny fifanarahana natao androtsahana ny ampahany mitentina $5 tapitrisa dolara Amerikanina amin'ny vola voalaza etsy-ambony io amin'ny orinasa iray ao Maurice. Tsy natao tao amin'ny compte ny orinasa mpanjakana Kronita Malagasy ny fandrotsahana izany vola $5 tapitrisa dolara Amerikanina izany. Mitovy ny adresy ny foibe ny orinasa nandoavana io vola io sy ny orinasa Madarel Holding izay misy fifandraisana amin'ny Imam Ravatomanga raha ny angom-baovao. Orinasa maromaro no tafiditra ao anatin'ity raharaha ity tamin'ny fanatanterahana ny fifanarahana. Olona misa 5 sy orinasa misa 4 no nenjehiny fampanoavana ka olona misa 3 tamin'izany no tonga ny solotena teny anoloan'ny fitsarana. Ny roa hafa kosa dia mbola any Maurice amin'izao fotoana. Nampidirina eny amin'ny fonjana Antanimora avokoa ireo voapanga niseho fitsarana ary namohana didy fampisamorana iraisam-pirenena kosa ny voapanga Mamy Ravatomanga. Efa karohana kosa ilay voapanga teratany Mauriciana.
tsy hevina fa fanitelony amin'izao ny mpandraharaha mamyravatomanga no namoahany rafi-pitsarana malagasy didy fampisamorana iraisam-pirenena ankoatra ny mamyravatomanga sy ity raharaha na voasaringotra azy ity fantatra ihany koa izao araka ny loharanom-baovao fa nampidirina eny amin'ny fonjana varadrano i Valérie Ramonjavelo ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro teoloha izay voasaringotra tamin'ny raharaha boina 777 misy 5 raha tsy hevina nanambara ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana ny 3 martsa teo fa mifanaraka amin'ny lalampanorenana ny fahefany Paul anti-corruption na ny PAC hitsara ity ministra teoloha ity satria ny heloka mifandraika amin'ny kolikoly sy ireo heloka mitovitovy amin'izany dia tsy azo heverina ho mifandray amin'ny fanatanterahana ara-dalàna ny andraikitra maha-ministra azy raha ny fanazavana hatrany eo mamyravatomanga sy Valérie Ramonjavelo fa mbola maro ihany koa ireo tompon'andraikitra tamin'ny fitondrana teoloha tokony hanokafana fanadahadiana sy andraisana fepetra ka anisan'izany Ian Rajoelina sy Saint Christian hoy ny fanehoan-kevitra voaray. Manao kolikoly dia tsy maintsy tena mahazo sazaza azy daholo na ny fampitompona ndraiky tsy mifanjakana zany na ny filoham-pirenena Ian Rajoelina sy ny Prime Ministre sy ry mamyravatomanga reny tokony enjehana mahitsy satria manao kolikoly manabotry ny firenena eto amintsika amin'ny tandro filaminana rehetra mba andray andraikitra an'ireny olona le nitsokana ivelany reny mba asiana didy fisamborana ohatran'ny filoha tao aloha fa ny zavatra tiako apetraka fotsiny alao fanadihadiana nandeha dia rehefa diso izy dia lalàna no apetraka indrindra hoe nanao kolikoly sy nangalatra zany dia marina mihitsy hoe tokony enjehana ka raha zay ny tena zavatra misy tokony enjehana mihitsy zany reo olona hoe nangalatra reo fa ny olona nanao ny nety kosa misy kosa le mpitondra teo aloha ngetsy hoe diso daholo fa nisy ny nanao mety ao dia nisy ny nanao ny tsy mety dia tokony mba jerevana tsara zay amin'izao fanavozana zao zay manko hoe fanavozana amin'ny fanavozana. Andrasana eo anatrehan'izay ny finiavan'ny fitsarana malagasy hanokatra ny fanadahadiana amin'ny filoha teoloha sy ny Prime Ministre teoloha izay nolazaina matetika fa amohana didy fampisamorana iraisam-pirenena kanefa mivezivezy amina firenena samihafa fotoana izao anehoana ny fahavononana sy ny fahasahiana hanatanteraka ny tany tandalàna sy ampiatra izany lalàna izany fa tsy resahana ambava na amin'ny tambajotra tserasera fotsiny ekena fa tsy mora ary tsy vita amin'ny fotoana fohy ny dingana eo amin'ny raharaha-pitsarana indrindra fa izao misy dirana amina firenena vahiny izay ilana fifampiraharahana izao fa i Madagasikara amin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra amin'izany tokony ampiseho fahavonona sy miroso manao ary ahatody hatramin'ny farany fampanantenana poakaty no isany nandratsy endrika ny fitondrana teoloha ka nahatonga anireny fiovam-pitondrana ireny ka tokony hahay akalesona ny rehetra ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Asa handrasantsika traizany fahasahiany ministera tompon'andraikitra ampiatra an'izay ady amin'ny tsy maty manota sy ny fametrahana ny tany tandalàna eto amin'ny firenena izay. Fa nitokana nanomboka ny maraina teo ny mpiasa eo anivony SMMC ao Toamasina tsy mila tale jeneraly avy any ivelany izay sehadray izy ireo raha ny fanambarany ity fitokonany mpiasa ity izay miteraka faty antoka goavana ho an'ny orinasa ary mety havery vola amina miliara ariary isan'andro ihany koa bruit de recette kolo Toamasina. Ny tokona tsy niasa ireo mpiasa ao amin'ny SMMC na ny Société de manutention des marchandises conventionnelles ao Toamasina ary miato avokoa ny asa rehetra ao amin'ny seranana hoy izy ireo. Antony roa lehibe no mahatonga izany fitokonana izany. Voalohany, manoloana ny fanendrena DG titulaire zay olona avy any ivelany dia tsy eken'ny mpiasa. Faharoa, mangataka zay mpiasa ny SMMC mba avy hatrany DG titulaire no tendrena ary tsy olona ivelany fa olona ato anatin'ny orinasa SMMC satria manana olona manam-pahaizana ny orinasa fa tsy mila olona mbola andeha hianatra asa no tonga ato amin'ny orinasa. Zay no takiany mpiasa rehefa tanteraka zay zavatra zay dia miverina miasa ny mpiasa fa raha tsy toka mbola tsy tanteraka dia sambeto zay fa tsisy asa andeha. Tsy ivona tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny fahatelo ny volana Martsa lasa teo ny fanendrena ny Adjati Nandor Kade
ho tale jeneraly mpisolo-toerana vaovao ny orinasa SMMC Automasina. Fanendrena tsy nakatoavin'ireo mpiasa ka antony izao fitokonan'izao. Fitokonana izay miteraka faty antoka goavana ho an'ny orinasa izay mety avery hatrany amina miliara ariary ao anatin'ny iray andro. Miasa mikatso hatreto misy sambo 3 ao. Ireo sambo reo misy lolo ao, misy sambona vary ao, mikatso daholo reo. Rehefa mikatso ray andro rea, ny société de voasazy agny aminay miliara d'ariary mahery. Dikan'izany raha mikatso tontolo andro ty fotsiny ny asa ao de tegna lavaka be tsy fankahitagna mihitsy ny ato amin'ny orinasa noho ny fanefana an'izay vola zay. Dikan'izany raha tsy tia ho hisy an'izay olana zay de mila vahana faran'izay haingana ty olana ity. Nanamafy hatrany ireto mpiasa ireto fa itoy ny fitokonana raha tsy misy ny valiteny mazava sy mahafapo avy amin'ny tompona andraikitra voakasika izany. Tale jeneraly ivelany orinasa ivelan'ilay sihatra ireo resahan'ireo mpiasa manao ny fitokonana fa tsy hoe tale jeneraly avy any ivelany toy ny teo anivony Jirama teo aloha. Fa mitaky hametrahana tetezana iampitana hisorohana ny faharatrana sy ny famohizana ain'olona teraka ny lozam-pifamovozana ny mponina soavy masoandro izay nitokana sy nandorogodiarana ihany koa ny maraina teo. Lalana tsara sotry ivato izay mbola maro ny mesure de sécurité tokony apetraka aminy raha ny faneho-kevitra netiny ireo mponina andoarantsika ny antsiprian'izay. Nandoro-pony hoe nanakandalana ireo mponina iny soavy masoandro ny maraina teo. Antony, saika ho isan'andro ny lozam-pifamoivoizana eny amin'ny rokady tsara sotra miazo an'ny vato hoy ireto mponina ireto. Maro ny namoiny ainy ary betsaka ihany koa ireo maratra sy mitondra takaitra vokatra ireny loza miseho ireny. Eo anatrehan'izany, mangataka ny ametrahana tetezana fiampitana izy ireo hisorohana ny loza miatra amin'ny mponina mivezivezy. Tsy polisy, fa ny polisy tsy matso manao izy androany de rapitra izy tsy manao fa passerelle to de suite mihitsy zany fa mampalahelo le aina maty aiza ve vehivavy be voka de maty de mbola tsy voalevina koa izy de maty ndray ny manaraka efa tsy de mitondra aretina ho an'ny vatanay fotsiny zay manao an'le tetezana fangatanay amin'iny amboniny fa mijaly zahay fa de am'tiranaky isaka zandeha zay de miferinaina foana zay mba fangatanay tompo zay koa raha hoe migrève droit de tsy hanimba lala zay na hoe hanimba zavatra fa fangatanay re mba ianora ery tompona andraikitra isan-karazany. Nanamafy ireto mponina ireto fa mbola itoy ny fitakiana eo ampiandrasana vahaolana mazava avy amin'ny tompona andraikitra voakasika izany. Ity lalana ivato tsara sotra ity izay nitarina ho 4 voies saingy tsy misy ilay antsoina hoe séparation centrale. Lalana 4 voies izay mifanalavitra tanteraka amin'ny 4 voies iny amin'ny rokady diarivo. Ny rokady diarivo izay azo antoka kokoa ny fepetra ho an'ny fiarovana raha mitaha amin'ity tsara sotra ivato ity sy ilay autoroute 20 kilometatra efa vita. Eny amin'ny rokady diarivo mazava ohatra ny fitsipika napetraka raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe tsy azo ny mpandeha an-tongotra, bisikleta sy sarety andehanana ny lalan'ny fiara, tsy azo anaovana pointe na moto na fiara ny rokady, tsy azo atao ny mivarotra amin'ny sisin'ny rokady ary tsy toeram-pirevena ihany koa sy ny maro hafa. Misy ve ireo fepetra ireo ho an'ny lalana tsara sotra ivato? Miresaka fitakiana izay hatranisika ny tokona ihany koa tamin'ity androan'ity ireo mpivarotra teny amin'ny tsenany Somana Tombo Anosy izay mitaky ny fialany lehibe ny tsena izay tsy eken'izy ireo ihany koa ny fomba nanendrena azy. Ankilany antondra fanazavana ny lehibe ny tsena izay nilaza fa ara-dalàna ny fanendrena azy avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Rina fitiavana. Nanao fihetsiketsehana ny lanja sora-baventy teo alohan'ny tsenan'ny Soamanatombo ny maraina teo ireo mpivarotra. Antony, tsy ankasitrahana sy tsy eken'izy ireo ny fanendrenany lehibe ny tsena amin'izao fotoana
izay vao nitendrena roa herinandro lasa zay nambaran'ireo mpivarotra fa tsy mamaly ny etaetan'ny mpivarotra ny fitantanan'ny tsena ka takin'izy ireo ny fialany. Io le olona io apetraka ato aminay na eno renseignement momba azy zahay hoe tany amin'ny fokotany izy dia tany nanana olana dia niala tany dia apetraka ato aminay zany hoe zay manana olana any amin'ny hafa be zany dia ato aminay fanariana azy tsy tompoko fa ny zavatra mba nitadiavina kosa nametraka an'io banderole io feo am-bahoaka ny dikan'io any mpivarotra nanao sini nahatonga an'io apetaka feo am-bahoaka ny dikan'io Andriamatoa zay lehibe an-tsena provisoire nefa mitondra be sandry avana izy dia tonga dia banderole tato an-tsena fa tsy tamin'ny arabe no ny andany dikan'izany fanampianam-bavanay zany tompoko io ny etaetany vahoaka nefa nitondrany be sandry nanalany io izy zany tsy mety aminay ny teo alohany dimbiasany koa zay efa tsy nahitanay fandrosoana dia tsy hoe miazona anazy zay misy mantsy mandika le izy hoe te hitazona le teo aloha zay tsy mitazona teo aloha zay fa manaiky zay fandaminana napetraky ny ao any amin'ny lapan'ny tanàna fa kosa hoe alomba tsy le lehibe an-tsena napetraka zao no ao ankilan'izay nanazava ny lehiben'ny tsena fa ara-dalàna ny fanendrena ny tenany avy amin'ny kaomina efa nisy ny fampanatsonin'ny delegen'ny mpivarotra saingy ny enjandroa nitady teo amin'ny rotonta tsy mbola voalay andro passation dia fa tonga dia hoe tsy ekeny zany hoe tsy navela malalaka iasa fa tonga dia hoe tsy ekenay fotsiny le izy zany hoe fahazao izy resaka fahakalana le izy moa eo konkoa misy lafiny anankiray hoe tianao lehibe antsena izy efa misy fitsipika sy misy lalàna ny ametsahan'ny be ny tanàna amin'izay ny resaka fandraisam-bola ny lehibe an-tsena tsy miandraikitra ny fandraisam-bola fa manentana any mpivarotra andony abatsena ny fidiram-bola ho an'ny komina fa ny lehibe an-tsena tsy mikirakira ny resa-bola efa misy tompona andraikitra miandraikitra an'izay tsy ahivina 530 eo ny isan'ny mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Soamanatombo efa nanantona ny tompona andraikitra teo anivon'ny komina ireo mpivarotra nanamafy ny fangatan'izy ireo saingy tsy nisy ny vahaolana noraisina ka antony rosoan'izy ireo tamin'ny hetsika fitokoana n'androany. Nitaraina ihany koa ireo mpivarotra eny am-pavion Analakely androany noho ny fiovana ny vidin-jiro alohan'izy ireo. Tarivo 10 no sarany natokana ho an'ny mpanjifa tsotra noho ny alohan'izy ireo hatramin'izay. Avadika ho tarifo business na sarany ho an'ny orinasa zany ho fampiarana ny lalàna izay mametraka ny tarifo business ho an'ny asa fandrarana ho ny jirama. Tsy mifanaraka amin'ny fandaniana herinaratra ataon'izy ireo zany sarany vaovao izany ka anton'izay fitarainan'izay tamin'ity androan'ity tsara soarvelo. Nanao antsofanerana ny tompon'andraikitra ireo mpivarotra eo amin'ny pavion Analakely androany antondra ny fitarainany ny fanovana ny sarany jiro fen'izy ireo amin'ny jirama. Tarifo 10 na sarany ho an'ny mpanjifa tsotra zany hatramin'izay noho izy ireo tsy mampiasa afa-tsy jiro. Ovaina tarifo business na sarany natokana ho an'ny asa fandrarana zany raha ny fifampiresana nataon'ny jirama azy ireo. Fiovana izay midika fampitomboana ny vola mivoaka amin'ny fisitrana herinaratra. Mitaraina ireo mpivarotra araka izany fa tokony ampifanarahana amin'ny fitaovana ampiasaina ny sarany jiro fen'izy ireo. Manodidina ny valonjato eo ireo pavion eny Analakely ireo. Raha tokoa fa hoe tarifa business na tarifa 19 ho an'ny industrie na ho an'ny toerana commercial izay mampiasa olona maro fa ny ety amin'ny pavion dia juste olona ray ary amin'ny olona ray zany hoe azavana no ilainay fa tsy fampiasana masinina. Le tarifa 10 izy 5 000 ariary 7 000 ariary 10 000 ariary farafambony ny fahalohanay zao lasa 40 30 no alohanay. Ny fiaraha-miasa tamin'ny jirama dia izao hoe raha te hampiasa zavatra mavesatra dia manao fangatahana hampiakatra an'le tarifinao fa raha tsy hampiasa ianao dia afaka mijanona an'le izy ary ny olona tsy mandoha vola no afaka tapahana fa mariany atona ny pavion tena pompeur ny amin'ny jiro izay laniny. Irosy tsy ho ela amin'ny fanapahana ny herinaratra eny an-toerana ny avy eo anivon'ny jirama ary manambana amin'ny fanongotana ny compteur raha tsy vonona hampiatra ny tarifo business ireto mpivarotra ireto raha ny fanazavana. Manao antso amin'ireo tompon'andraikitra araka izany ireo mpivarotra. Na lefanay koa ny vahaolana hoe aizany marimaritra iraisana ahafahana hoe ampitoviana ny olona satria aminay safidy le ifidy ny tarifa tokony hoe ampiasa zavatra mavesatra fa mahazavatra maivana no ampiasaina dia izay ny nangatahanay fa tsy nety tamin'izareo. Eto zany izay dia miantso ny fitondram-panjakana isatsokadiny ao ny ministra ny serasera izay miaro ny vakoka
tena mba jereo akaiky mihitsy zao tsindry mahazo ny pavion zao eo ihany koa ny ministry ny varitra sy ny industrie mpandraraha madinika izahay tena mangataka aminareo nijerenareo an'izany ihany koa ary indrindra ny ministry ny angovo sy ny afo zay ao anatin'izany tena mba jereo araky ny fanazavana ny entiny jirama tamin'ireo mpivaritra lalàna sy fitsipiky ny jirama miankina amin'ny fampiasana herinaratra ny fametrahana ny tarifo diso ho an'ny tokantrano na mpanjifa tsotra ary tarifo business ho an'ny toerana manao asa arabarotra sy asa fandrarana ankabeny izay azona tombom-barotra misy fiatraikany amin'ny fidiram-bola ny jirama sy ny fitovian-jo eo amin'ny samy mpanjifa ny tranga mifanohatra amin'izany raha ny fanazavana na izany manaiky fandaminana ireo mpivarotra raha ny fitarainan'izy ireo saingy tokony fampifanarahana amin'ny fandaniana na fitaovana ampiasaina ny fanapa-kevitra raisin'ny jirama hoy ireo mpivarotra. Izay ny fitakina samihafa fa mikasika ny raharaham-pirenena ilaina ny fakakevitra sy ny fikonan-doha isaky ny sehatra rehetra ho fanavaozana saingy tokony atao fototra amin'izany ny fikonan-doham-pirenena politika ho ny mpanao politika androany miainga amin'dinika politika no ahafahana mamano olana amin'ny lafiny rehetra mila faritana mazava ihany koa ny rafitra hitondrana ny firenena harany fanohan-kevitra trany tamin'ity androan'ity. Ny rosona tatoato ny fakakevitra fikonan-doha lobary andasy amoana ny tondrozotra ampivelarana ny sehatra samihafa zava-dehibe hikaroam-baolana ho amin'ny fanarenana ny sehatra isan'ny tokony ny fakakevitra amin'ireo teknisianina anampisehatra na izany tsy tokony adinoana fa tokony hiaingana amin'izany dinika politika ho ny mpanao politika. Reny dia ataoko hoe approche sectoriel raha zay no azona zana azy tsy ratsy mihitsy ny fanaovana fikonan-doha pirenena na fikonan-doha amin'ny teknisianina amin'ny resaka secteur ohatrany na sectoriel tsy olana mihitsy zany dia mila dinika politika aloha ny alefa mila matanjaka ary any aloha ny tena fotsy dinika politika dia politika ny aingana politika ny rehetrarehetra dia avy eo amin'ny ravina ny resaka secteur rehetra milamina rehefa mirindra ny politika fa zay ny nampiveriberina ny krizy ary mamevahana ny olona tsy maty-manota sy anjakazaka eto amin'ny firenena mampisy ny krizy dia zay ny tokony apetraka. Mila soritina mazava sy mangarahara ny rafitra hitondrana ny fanavaozany ho hiatrany ny faneho-kevitra. Inona ny rafitra hitondrantsika an'ity firenen'ity politika zany état unitaire ve sa état fédéral zany le fikonan-doha politika mila jerena ao anatin'izany fikonan-doha politika zany koa dia mbola mametraka hoe inona le rafitra fitatahana eto amintsika rafitra mpanatanteraka rafitra fitsarana zany rehetrarehetra zany dia mila dinina daholo. Ny rafitra mpanao lalàna mbola bicaméral loatry ve sa hoe ahoana hitondrana azy mbola misy ny assemblée nationale sy ny sénat ve zany rehetrarehetra zany aloha mila apetraka mila manangana firenena sika. Raha tsy aivina andrafitra ny tondrozotra ny fakakevitra sy fifampidiniana tamin'ny sehatra samihafa tondrozotra izay miompana amin'ny famahana ny olana amin'ny sehatra rehetra ho an'ny fanarenana sy ny fanavaozana mbola anjavozavo amin'ny rehetra ny votoatin'izany hatreto ka andrasana ny fampahafantarana mangarahara avy amin'ny tompona andraikitra ho hiatrany ny mpanao politika. Vavaony toe-karena ny sehatry ny arena kibonitany manomboka mipetrapetraka avokoa ny politika sy mipaikady anarenana ny seha-piarina arena kibonitany rehefa nompitehany fitondrana teo aloha androany mazava ny fitsibidalao arosy azo iarana amin'ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola ao anatin'ny fijerena ny tombotsoa ambony firenena trany ho ny sekretera jeneraly ny ministera ny arena kibonitany raha tsy ilaza fa tsy mifametrahana FMISCA izay tahirim-bola avy amin'ny fitrandrahana anasoavana ny eny fotony ny antsiprian'izay. Nanapa-kevitry ny tsy handray anjara tamin'ny minigny daba tany Afrika Atsimo ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny arena kibonitany ny volana febroary. Antony tsy mbola vita ny fandaminana rehetra nilaina taoriny fahampoteny ny seha-piarina arena kibonitany nandritra ny fitondrana teo aloha. Isan'izany ny momba ny fangatahana fahazon-dalana hitrandraka izay nikatso nanomboka ny taona 2024 olana fototra novahany ministera ny arena kibonitany ny 17 janoary 2024 izany hoe herinandro vitsy tsy ahatongavany minigny daba ny 9 febroary teo. Sy nandray anjara tamin'ny minigny daba ny ministera satria voalohany raha tadidinareo folo taona mahery sy nisokatra ny permis noho izany sy dia nisy activité minière présentena any amin'ny minidaba zay no antony
sy nandehanan'ny ministera tany amin'ny daba. Ankehitriny misokatra ary vonina ifanaraka amin'ireo mpampiasa vola sy mpandraharaha na etontoerana na anivelana isika hoy ny ministerany Arenan-kibon'ny tany taoriny fandaminana mazava ny fitsipidalao sy ny fepetra takina ho azy ireo hisy any tamberinandraikitra bebe kokoa anasoavana ny mponina sy ny toerana misy ny fitrandrahana. Isan'izany ny FMISC na ny Fonds minier d'investissement social et communautaire izay ministera ankehitriny no namolavola azy. Dia ao anatin'izay ny atao hoe FMISC izay dinina teto niaraka tamin'ny mpiara-miambinatoka dia ny mpitrandraka zany mpisehatra ao anatin'ny Arenan-kibon'ny tany hoe ahoana ny FMISC mako zany dia vola alohan'ny mpisehatra hanasarana ny fiainam-bahoaka any amin'ny esany raha ny tena marina. Dia misy koa ny PRSE izay anisany koa asa ataon'ireo mpisehatra ireo eo anivon'ny commune na ny région izay iasany. Namafisiny teo anivon'ny ministerany Arenan-kibon'ny tany ihany koa fa mila miova mifanaraka amin'ny zava-misy maneran-tany ny fitrandrahana sy ny fitantanana ny Arenan-kibon'ny tany. Isan'ny firenena manana ireo akora stratégique ifandrombahan ny firenena maneran-tany isika ka fotoana izao ijerena ny momba izay ho tombotsy ho ambonin'ny firenena. Efa maro ny asa natao toy ny atrikasa niarahana tamin'ny CNUSED na ny Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement ny farany volana janoary teo izay nijerena ireo akora stratégique teto Madagasikara sy ny lalan-tsaina hitondrana izany. Dia izay ihany koa no entsika misendro etivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny resaka vola madinika ny ariary folo hatramin'ny 50 ariary izay tsy tazana intsony amin'izao fotoana izao ary tsy dia ampiasaina intsony ihany koa eny anivon'ny tsena samihafa eny. Eo ihany koa ny tohindry hararaha mikasika ny fitsarana ny taorian'ny fahafatesany toady sy alfary ireo teknisianina teto anivon'ny Cool TV FM mamato no ny loza mpifamvozana ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalamba avao no anarahantsika ny antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Takio amin'ny vidiny 700 ariary Sedo. Sedo, la douceur au quotidien. Nisafidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie, ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte à jouer, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takio eny ampivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Zara cadeau ho an'ny vehivavy mahavita satria andro miavaka ny valimaty dia ataontsika miavaka koa ny promo ary arotiny fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE raitra be, ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G sy ZTE Bled A76 5G manomboka amin'ny 199 000 ariary monja sady mbola toloranay bonus méga 30 giga eo ny koa hatramin'ny valimaritra ihany sauta reo tonga avaingana eny amin'ny Store.
anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity ho atsaraina sy hamafisina trano ny fiaraha Madagasikara sy ny firenena japonais izay nisongadina nandritra ny fankalazana ny fahaenina ambin'ny taona ny emperora japonais androany tonga nanotrin'izany ny mpanolotsaina avy eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ireo solotena ny mpikambana eo anivon'ny governemanta ny antsiprian'izay. Anisan'ny firenena manana fifandraisan'ela amin'ny Madagasikara i Japon, mafiorina ny fiara-miasa eo amin'ny rotota ho fampandrosoana ny firenena. Naneo favononana trano ny firenena japonais hitondra ny anjara biriky no fanampina ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny sosialy sy ara-toekarena ho ny masovony eto an-toerana. Beaucoup de priorités de secteur stratégique tel que transport, de la santé publique. Sehatra stratéjika telo no ataonay laharam-pahamehana eto Madagasikara, ka isan'izany ny lafin'ny fitaterana, ny fahasalamana, ny fambolena. Ohatra mivaingana amin'ireny ny fanatanterahana tamin'ny fifanaovan-tsiny, ny arahana tamin'ny ministry ny raharaha-mbahiny tamin'ny 4 martsa teo, momba ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra any Toamasina, vokatry ny takaitra navelan'ny Rivodoza Gezany. Noho izany, vonina trany amin'ny fanohanana ny vahoaka malagasy mba hampizotra tsara ny lalankale amin'ny fampandrosoana maharitra. Malagasy dans une bonne direction de développement durable. Nankalazaina androany teny amin'ny foibe toerany masovony Japon miasa sy monina eto Madagasikara ny faha-25 taona ny empereur ny Japon. Nanatrika izany mpanolotsaina avy eo anivo ny fiadidinan'ny fanavozana ny repoblika niaraka tamin'ny governemanta malagasy. Nanamafy ny fitondram-panjakana fa misokatra amin'ny firenena samihafa ny fiara-miasa zony Madagasikara tombotsoa ho atsaraina sy ho hamafisina trano ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena malagasy sy japonais ho ny fanazavana. Firenena japonais efa nisy hatramin'izay ary efa tsara araky ny voalaza teo dia ho hamafisina sy ho atsaraina trano ny fifandraisana ary eto ararotina zany ny firarian-tsotrateraka ho an'ny Saint-Majesté amin'ny 66e anniversaire ny fankalazana 66e anniversaire ny androany dia mirary misoa anazy dia amin'ny anaran'ny filoha-mpanjakana no iradiana soa sy anaran'ny vahoaka malagasy izay fankalazana ny anniversaire 66e. Ny fanindran-dalana tamin'ny lanonana ity ihany koa ny fanolorana maroboninahitra Ordre du Soleil Levant, Étoile d'Or ny soatoary avy amin'ny firenena japonais ho an'Andriamatora Nevzona Irmandimsoa ho fankasitrahana azy tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fampiroboroboana ny teny sy ny kolotsaina japonais, izay nanamafy ny fifandraisana iraisam-pirenena nanomboka ny taona 720. Lafomba hafa samy loharanonaina sy antoko ny fahavelomany olombelona sy ny vehivavy sy ny tontolo iainana ho ny vadiny filohan'ny fanavaozana ny repoblika Madagasikara raha nanentana ny vehivavy hikajy ny tontolo iainana teny talata ny volon'ondry androany zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana ka antony rosoana niaraka tamin'ny fambolekazo teny ny toerana Gaëtan Andriatsilavo. Nitodi-teny talata volon'ondry ireo vehivavy avy amin'ny lafy valony nosy tamin'ity androany ity ka ny fanometanana sy ny farimbona namboly azo ho famerenana indray ny ala eto amintsika. Etsika izay tafiditra hatrany amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Tsy afa-misaraka ny vehivavy sy ny tontolo iainana ary samy loharanonaina sy antoky ny fahaveloman'ny olombelona hoy ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika raha nandray fitenenana. Noho izany ny fiarovana ny ala sy ny fambolekazo dia andraikitra sy adidy lehibe ho antsika vehivavy. Izany adiditsika izany anefa tsy tapitra amin'ny fambolena ataontsika an'io ary tsy natao ho androany fotsiny. Mila iainana ary mila pitaina amin'ny manodidina antsika ny fiarovana ny tontolo iainana. Izany no antony any an-tanana antsika rehetra, indrindra isika vehivavy mba handray anjara mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy amin'ny fanavaozana ny firenena. Araka ny lohahevitra aintsika amin'ity taona ity, ny vehivavy malagasy hery iray ny fanavaozana ny firenena. Eny, hery isika, hery amin'ny fanabeazana, hery amin'ny toe-karena ary hery amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsevina trany dia be ny andro ny 20 martsa no amaranana ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy eto Antananarivo renivohitra. Rahampitso, itoy amin'ny fialam-boly sy ny fifaninanana, ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina ny fankalazana.
manoloana ny famatsiana ny varavara ny birao-mpanjakana izay niseho teo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka nataona mpitsabo vitsivitsy ny alatsinainy 2 martsa lasa teo. Nanao fanambarana androany ny vondry ny mpitsabo tonga saina ho an'ny fanovana izay nanameloka ny fanehoana fihetsika tsy mendrika azy fenoeritreritra tamin'ny fotoana io. Tsy azo ekena ihany koa ny fampiasana ny sendika ho fitaovana iarovana mpitantana teo aloha izay efa noesorina tamin'ny toerany hoy izy ireo. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Izay vondrony mpitsabo tonga saina manona tena fanovana marina dia manameloka tanteraka ny fampisehoana fihetsika tsy mendrika feno erisetra sy feno abibiana manala baraka ny corps médical misy anay no sady manitsakitsaka ihany koa ny etika sy ny deontolojia mifehy ny asanay ary manitsakitsaka ihany koa ny didy mandalana mifehy ny vorona sindikaly. Faharoa tsy azonay ekena ny fampiasana ny sendika ho fitaovana iarovana mpitantana teo aloha izay efa nesorina tamin'ny toerana mamofopofona fanodikodinam-bolam-panjakana sy fanararaotam-pahefana ho amin'ny tombontsoany manokana fa ny rehetra dia tokony azo saziana araka ny lalàna avokoa rehefa nandika izany. Manarak'izay toerinay tanteraka ny fanendrena re tompon'andraikitra rehetra teo anivon'ny ministera misahana ny fahasalamam-bahoaka nanomboka hatramin'izay nijoroany ty gouvernemanta ny fanavozana ny repoblika ity satria ireo mpitarika sendika voatendrisahana andraikitra ambony izay milaza fanala ny firongony ireo dia tsy nandray anjara akory tamin'ny tolona fanesorana ny fotoanana teo aloha izay nampahoriny vahoaka sy ny mpiasam-panjakana. Fa tsy teny an-tsena intsony ireo vola madinika manomboka amin'ny 10,000 hatramin'ny 50 ariary ankehitriny. Noho ny fisondrotry ny vidim-piainana no isany antony ka ny 10,000 no ambany indrindra ampiasana amin'ny fiainana andavanandro. Afetseny mivarotra ihany koa ahafahana mandafy ireo vatomamy mahakasika izay ho ireo mpitsena nanaovana fanadihadiana. Izay no entintsika ao anatin'ny zanam-pandarana hita sy re amin'ity androany ity. Tsy misy mampiasa firy intsony ny vola madinika 10,000, 20 sy 50 ariary amin'izao vaninandro ianantsika izao. Ny 10,000 no vola ambany indrindra ampiasaina rehefa miantsena mamerim-bola sy ny sisa. Na izany, misy ihany ireo vidin'entana toy ny vary sy ny legioma ahitana ny taremarika 20 sy 50 ariary fa boriborina izany rehefa mividy ny mpanjifa. Ito io trango manerana ny nosy toy ireto fanio-kevitry ny mpivarotra ao Toliara ireto. Pas mampiasa drala vy koa ny Toliara ity fa drala zato miaka sy mahazo raha io mbo mampiady anay mpoliana eto hoe mbo trazoko aminao li madame la aminay dimapolo nefa fa tsy mety koa zay. Drala vy zao any fa tsy ampiasa fatranay ndraika fa tamin'ny 2020 fa tsy nisy drala vy. Fa io misy fa 50 fe lafa ohatry hoe 50 tonga dia atao drala zato zay. Lafa ohatry hoe tatsika fitondratsy 50 tonga dia valonjato. Fa tsy ampolo drala 50 tsy misy ampoly aminy. Fa noho ny fahatongava tsy haiko na hasapi-tapiaina zany hoe mahatonga hoe tsy mampiasa 50 na tsy haiko. Fa izay zany ty raha misy. Noho tsy fisian'ireo vola vy ireo fa ihany koa afetsena ny an'ireo mpivarotra sasany hoy ireo mpanjifa tiany ho lafo ireo vatomamy ka solony ny 50 ariary. Raha ohatra misy valerina zavatra vidianao ohatra ny 50 amby zato dia tsy mamerina 50 ny mpivarotra fa bombo fa ireo mpivarotra ireo tsy mamerim-bola 50 zany. Takina fa tsisy tsony satria le 50 sarotra be amin'le tsisy majinika tsony amin'izao. Tsisy vola vy tsony amin'izao vola taratasy. Nefa iny raha lena amin'ny any amin'ny mpivarotra dia tsy meny anao tsony fa meny bombo ianao. Penana mahatonga an'io raha ny tena izy zany raha hatrany amin'ny ambony ohatray dia tokony hoe izy zay fa le atsika aty ambany mihitsy zany lasa atsika samy atsika indray zany no famely toerany. Zay no tiako tenenina amin'le famerim-bola. Raha ny tena marina tokony ampiasaina nefa n'olona vidim-piainana dia efa tsy miatra amintsika vahoaka tsony zany le ohatran'izay. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana no mahafoana tsikelikely ny vola madinika hoy ny Paitoekarena. Eo ihany koa no mety ho fiaton'ny famokarana azy ireny avy amin'ny banky foibe. Na izany, vola ara-dalàna, vola fampiasa eo amin'ny asa sy ny sehatra rehetra ikirakirana ny vola madinika, vola vy raha ny fanamariana. Ary tsy tokony isy andray izany ny rehetra. Isan'ny mampanano sarotra amin'izao ny tsy fisiny ka lasa boriborin'ireo mpandray vola raha vao madinika. Ohatra amin'izany ny fanefana faktura ny jiro sy ny rano. Fa amin'izao fotoana zao sora-bola misoratra ao amin'ny na faktura na bon de caisse anefako tsy miasa tsony fa tsy kiraikiraina tsony le vola eo. Raha 120 ariary no soratanao amin'ny taratasym-bolany dia lasa vola 200 ariary alainy satria tsisy amerenana tsony amin'ireny orinasa na sampandrarary. Amin'le fahasarotan'ny fiainana dia hitanao hoe
mety hoe misy koa zany fanararotana kely ihany atro isan-karazany amin'le vola majinika dia satria fatany fa tsy izy dia tsy maintsy atao ao le 10 ohatra dia efa mba avantage ho anazy zay la tena olana antsika izay raha ohatra hoe mikajara-pitantanana satria raha 10 overina imbetsaka mety efa samy maimikajy an'izay daholo tsika rehetra nefa le izy tsy dia verin'ny olona ohatra ny hoe tsy dia lasa zava-dehibe zany izay zavatra izay nefa raha mikotom-pitantanana tokony hovoakonto foana na ny ray mpilantsy io azy tsy miasa firy eny amin'ny tsena amin'ny andavanandro misy nefa mitahiry azy ireo hovakoka aseho ny taranaka ao ny manana kirobo ray mbilanja ariary hatramin'ny 10 ariary any amin'ny fomba malagasy toy ny vodiondry na ireo fomba mampanao samihafa ny tena ahitana azy amin'izao fotoana iny ifampitediavana mihitsy izay volavy vola madinika izay ka misy ireo volavy amidy eny an-tsena ka ny ariary ohatra amidy arivo ariary izany hoe misy ny mivarotra vola misy ihany koa ny mividy vola ka vola ihany no hividianana azy zay zany makasika ny vola madinika fa miemitra ny fahatelo ny volana aprily ho avy izao indray amin'ny fitsarana makasika ny raharahana Fatesany Toed sy Alfara ireo teknisianina teto anivony ny Kolo TV FM maty ny lozam-pifamoivozana hony teo anivony fitsarana androany efa fahantelo ny raharaha efa fahantelo n'izao ny raharaha niakatra fitsarana saingy tsy tonga niatrika ny fiantsoana azy teny amin'ny fitsarana ilay mpamily amin'ny fiara nafaty azy ireo fianakaviana izy roa lahy zay miaya manoloan'izay andoarantsika ny antsipiria raha tokony niakatra fitsarana androany dia niempotra ny fahatelon'ny volana aprily ho avy izao izay nolazaina teo anivony fitsarana faharoa voaferma na fanemorana farany ny raharaha mahakasika ny nahafatesany Toady sy Alfara noho ny lozam-pifamoivoizana ny aliny fahenina amby roapolo ny volana janoary 2024 dia ny andraharo efa fanotelony androany izao no niakatra fitsarana ity raharaha ity saingy tsy tonga niatrika ny fiantsoana azy teny amin'ny fitsarana mihitsy ilay mpamily fiara nandona azy ireo androany moa zany dia verina niakatra androany iray ilay raharaha izay nahafatesany Toady sy Alfara teo Andraharo araka ny zava-nisy hatramin'izay dia efa intelo androany zany ity raharaha ity no niverina tsy mipotra foana zany ireo olona izay namvandoza ireo ary androany zany fitsarana dia nanambara fa raha voaferma zany io 3 avril io ka dia miandry izay fotoana zay ary manatena ny fandraisan'ny fitsarana andraikitra amin'ny raharaha io indrindra fa ny eo anivon'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina ka dia manatena fitsarana zany izay mba tena hoe ny zavatra aradrariny tokoa niseho amin'ny fotoana io tsy afapo tamin'le didy izahay dia zao niakatra fitsarana ambony zao le izy satria raha ny didy mivoaka tamin'iny dia afaka maimaipoana lay chauffeur zay nandona izy mirahalahy matsiro place tena izy mirahalahy tamin'ny fotoana iny ahemotra ny foana le izy malahelo zay amin'le raharaham-pitsarana ny takan'izany satria tokony mba akselerena satria maty teny eo ena izy mitsamareo raha tsy ivona sazy miantona heritaona an-tranomaizina ihany no azon'ilay mpamily araka ny didina avoaka ny fitsarana iray volana taoriny nitrangan'ny lozaka antony tsy nahafapo ireo fianakaviana antony nahatonga azy ireo nampiakatra indray ny raharaha teny anivony fitsarana manay ny mety isin'ny kolokolo manoloana zao zava-misy izao ireto fianakaviana ireto ka mangataka ny isin'ny mangarara amin'ny fotoana farany izay omeny ny fitsarana io izy ireo ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray no ndao arahantsika vetivety ireto indray ary ireo vaovao nisongadina natao anatin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity ao anatin'izy vanim-potoana manandanja hitadiavam-baolana narinana ny firenena izao manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fikonan-dom-pirenena Européenne Sulamo ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara Colonel Randrianirina Mikael nandritra ny sakafom-piralahinana ny Iftar de la Fraternité fanao ny Européenne Sulamo isan-taona ao anatin'ny volana Ramadana izay iarahan'izy ireo amin'ny Européenne Kristianina mpitondra fanjakana ary ireo vondrom-piarahamonina maro samihafa rova ny manjakamiadana misy fiovana ny sara-pitsidiana eo anivon'ny rova manomboka rampito sabotsy 7 martsa 2022 natao izany ho fampiroboroboana ny vakoka sy ho fampirisiana ny malagasy hitsidika ny rova hianatra sy halala bebe kokoa ny momba ny tantara sy ireo vakoka
ho an'ny malagasy sy ireo monina maharitra eto Madagasikara, 5,000 ariary izany ho an'ny 5 taona miakatra, 2,000 ariary kosa ho an'ny 5 taona no midina ary tsy mandoko kosa ireo zaza latsaky ny 5 taona. Ho an'ireo teratany vahiny, 4 ariary ny sara-pitsidiana ho azy ireo, tsy misy intsony araka izany ny visite complète sy visite simple, fa avy hatrany dia fitsidiana manontolo ny rova. Efa ho anatin'ny sara-pitsidiana ny saran'ny fitarian-dina ny tarify de guidage, ary eo amin'ny guichet ireriany no fandoavana ny sara-pitsidiana ho ny fanazavana. Misy fitsidiana manokana ho an'ny mpianatra kilasy 4 sy 5, ireo izay manala ny fanadinam-panjakana, ny rova izay tsy hivona fa tsy misokatra ny andro talata. Fa mampitandrina amin'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana, maimam-poana ny fitadiavana asa sy arova ny lalàna ho andreo malagasy mikasa ny asa ny ivelany, ho ny teo anivon'ny ministera ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Tsy maintsy mahazo alalana antsoratra avy amin'ny ministera ny hetsika rehetra karakaraina momba izany. Voarara ny mitaky vola amin'ny mpitady piasa, fepetra avy amin'ny ministera no atao iarovana ny vahoaka amin'ny fisolokiana. Nampitandrina ny rehetra ny teo anivon'ny ministera ho samy mailo manoloana ny endrika fanararotana sy fisolokiana. Fa nisy fofona gazoaly ireo trondron-dranomasina milanja 80 taona nentina samy vahiny mpanjono, Albacon an'ny orinasa vahiny Albacaro, izay nitondra trondro ho an'ny orinasa pêche et froid de l'océan Indien tao amin'ny seranatsambo Nantsiranana. Fofona gazoaly avy hatrany no nivoaka raha vao nitsokafan'ireo teknisiana ny koveta misy 5 sy roton. No lavan'ny orinasa PFOI avy hatrany ny fandraisana ny hazan-dranomasina nentin'ireo sambo. Nidina ifotona araka izany teo anivon'ny fitaleava-paritry ny varotra sy ny fanjifana tao Diana, niaraka tamin'ireo manam-pahefana momba ny fahasalamana tao an-toerana. Fiara iray nitondra razana sy mpandevina no nifandona tamin'ny fiarabe iray tao Berivotra ny atoandro teo, tao amin'ny lalam-pirenena faha-efatra. Nenga avy any Majanga ity sprinter ity, ary ny kasandevina ny Betela RN4 izy ireo no zao tradoza izao. Tsy nisy ny namony ainy, misy telo kosa ireo naratra mafy. Tafiditry ny olon-dratsy mpangalatra laklosy somaly tamin'ny roa maraina ny fiangonana iray tao Akadindravoloolona Fokotany Andranosoa commune Ambomalaza, distrika na Antananarivo Avaratrano. Nitsoka ireo mpangalatra rehefa naheno ny fahatongavany ireo mpitandro filaminana sy ireo androm-pokon'olona, ka lasan'izy ireo no laklosy mpiangonana izay navelany ireo mpangalatra tanaty bozaka tsy lavitra ny fiangonana. Voasambotra taorian'izay ny 3 lananao ny fandrompana, ny ampiny naman'izy ireo misy 5 tena andray soro. Naverina tamin'ny fiangonana ny laklosy, izy 8 mirahalahy kosa atolotra ny fitsarana orian'ny famotorana. Any Afghanistan, mahazo mikapoka ny vadiny lehilahy ny antoerana manomboka amin'ity taona ity, saingy tsy azo atao miatra amin'ny taolana na mitondra takaitra ho andramatoa izany raha lalàna famaizana navoaka n'ireo Taliban. Raha toa ka tapaka noho ny daroka mahazo azy ohatra ny tanan'ilay vehivavy, mety ampigadra 15 andro an-tranomaizina izany, raha toa ka enim-bolana any an-tranomaizina kosa ny sazoazo amin'ny fampijaliana rameva any an-toerana. Mialohany idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena, mikendry ny hanampin'ny tanora amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana, ahitao arakaja mirindra no tanjo ministera pia mandritra ny hetsika fampafantarana ny tontolon'ny nomerika ny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ity hetsika ity izay hanomezana sehatra ireo ministera isan-tsokajiny amin'ny fampafantarana ny asa sy ny fandarana asany tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy nanomboka ho malaka ifarana rahampitso ity hetsika fampiratiana etsy Mahamasina ity. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra lesy raha tena marina anatin'izany tafiditra ao anatin'ny ataontsika vulgarisation antsika na ny antsika na ny teknôlôjia vaovao. Dia ity sady antsoina ny tanora raha teo anatin'izay fampafantarana ny anjaranay amin'ity dia mivelatra amin'ny tontolon'ny numérika, misy ny atao hoe communication numérika, ny vulgarisation ny numérika rehetrarehetra, ny fampiasana an'izany eo amin'ny andavanandro mpiainan'ny tanora. Fa ny tena tanjona ihany koa dia ny ampahafantatra hanampy an'ireo tanora hisehatra bebe kokoa eo amin'ny lafin'izay tontolon'ny numérika izay. Mazava ho azy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny tena tombony dia ny hafainganam-pandeha ny fivoarana. Izay mafampivoarana ny atao arakajy mirindra anazy. Dia raha eto sika dia efa afaka mandefa CV manerana an'izao tontolo izao. Tongony anankiray izay fa tena izay koa hoe afaka mivelatra be mihitsy ny fifandraisana amin'ny alalan'ilay teknôlôjia vaovao.
dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety niakatra ny vidintsoloka ao Frantsa amin'izao fotoana herinandro taoriana nomboany ady ao Moyen-Orient raha ray faingo 70 euro ny litatra ny lasantsy ny 7 febroary teo lasa ray faingo 7 euro zany amin'nkehitriny lasa ray faingo 7 euro na raiky 700 ariary amin'ny vola gasy ny gazoal raha ray faingo 70 euro zany ny 7 febroary ny any an-toeran'izay fanandray ny fipetra samihafa ety miatrika ny fiatraikany ady ao Moyen-Orient vao nanomboka ny poka ny ady tany an-toerany dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality naizanaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany azadimy rehefa avy eo ny fandaharana ankitso-po iarahana amin'Andriamatoa Guy Maxime Ralaisieno mpanolo-tsaina ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara no sady mpandrindra nasionaly ny CAFIM ihany koa sy Andriamatoa Ratsetson Jean-Jacques filohan'ny FMI Malagasy na ny fahefa-mividy no ilain'ny Malagasy fandaharana izay iresahana ny ady ao Moyen-Orient amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fanavaozana eto amin'ny firenena sy ny ady amin'ny tsy maty manota fandaharana izay anasana no avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.